Epistily nosoratan'Apôstôly Paoly ho an'ny Romanina, toko 5:12. Adidintsika izay matanjaka ara-pinoana ny mizaka ny fahosany malemy, fa tsy dia hanao izay mahafaly ny tenantsika fotsiny. Samy isika manao izay mahafaly ny namantsika amin'izay mahasoa ka mampiorina azy amin'ny finoana. Satria i Kristy koa tsy nikatsaka izay hahafaly ny tenany, fa araka ny voalazan'ny soratra masina hoe: ny latsa nataon'izay nandatsanao dia niatra tamiko. Eny, izay rehetra hitantsika ao amin'ny soratra masina dia voasoratra ho fampianarana antsika mba hananantsika ny fanantenana no ny faharetana sy ny fampahirezana avy amin'ny soratra masina. Ary Andriamanitra loharan'ny faharetana sy ny fampahirezana ny ampirahihina anareo, anaraka ny ohatra nomeny Kristy Jesosy, ka mba irefeo ianareo hiara-manome voninahitra an'Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika. Koa mifandraisa tsara ianareo tahaka ny nandraisan'i Kristy ianareo koa ho voninahitran'Andriamanitra. Fa izao no ambarako aminareo: tonga mpanompon'ny jiosy Kristy mba hahatanteraka ny fampanantenana natao tamin'ny razan'izy ireo, ka anehoana fa azo antoka Andriamanitra. Ary izany koa dia mba ahazahoan'ny hafa firenena manome voninahitra an'Andriamanitra noho ny famindrampoany, araka izay voalazan'ny soratra masina hoe: izany no hiterako anao any amin'ny hafa firenena sy hihirako ho voninahitry ny anaranao. Ary hoy indray ny soratra masina hoe: miara-miravo amin'ny vahoakan'ny Tompo ny hafa firenena. Ary koa hoe: derao ny Tompo ry firenena rehetra, ankalazao izy ry vahoaka rehetra. Ary hoy indray i Isaia hoe: ho avy ilay solofon'ny Jisay, dia ilay hitsangana hifety firenena, izy no hitokian'ireo firenena. Ilay Andriamanitra loharan'ny fanantenana ameny fifaliana sy fiadanana tanteraka anareo noho ny finoanareo, mba hampitomboana be dia be ao aminareo ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Fa raha ny aminareo ry havako dia matoky koa aho fa feno an-tsara-po ianareo ary enika ny fahalalana rehetra sady mahay mifananatra koa. Kanefa mba ho toy ny hamoafoazana ny fahalalana efa ao aminareo no nanoratako taminareo tamikasahiana ihany ombieny noho ilay tombotsoa nomen'Andriamanitra ahy. Fa izao dia natokan'Andriamanitra ho mpanompon'i Kristy Jesosy eo amin'ny hafa firenena. Manantontosa fanompoana toy ny mpisorona aho amin'ny hitoriako ny vaovao mahafaly avy amin'Andriamanitra, mba ho zary fanatitra ankasitrahan'Andriamanitra ireo hafa firenena, rehefa voatokana ho azy no ny asan'ny fanahy masina. Koa satria tafaray amin'i Kristy Jesosy aho, dia afaka mirehare amin'ny asa ataoko ho an'Andriamanitra. Fa tsy misy saiko lazaina raha tsy izay notontosain'i Kristy tamin'ny alalako mba hitaomana ny hafa firenena anaiky an'Andriamanitra, dia izay notontosain'i Kristy tamin'ny teny sy asa, tamin'ny herin'ny famantarana sy zava-mahagaga ary tamin'ny herin'ny fanahin'Andriamanitra. Hany ka feno tokoa ny fitoriako ny vaovao mahafaly momba an'i Kristy hatrany i Jerosalema sy ny manodidina ka hatrany amin'ny faritany
Iliria. Ary tamin'izany dia nataoko voninahitra ny mitory ny vaovao mahafaly tamin'izay toerana tsy mbola nandrenesan'olona ny momba ny Kristy, fa tsy tiako ny hanorina eo amin'ny fototra nataon'ny sasany, araka ny voalazan'ny soratra masina hoe: ireo tsy mbola nilazana azy dia ahita, ary ireo tsy mbola nandre dia ahalala. Ary izany no nahasampinay matetika tsy ho tonga hatraty aminareo. Ankehitriny anefa tsy misy raharaha mitanay amin'ireto faritany ireto intsony, sady naniry ankaty aminareo hatramin'ny taona maro aho. Koa manantena aho fa midiako akany Espaina dia handalo eo aminareo ka hitanareo, ary dia ampianareo ho any amin'io tany io rehefa fenofeno ny hafaliako aminareo. Izaho anefa aho dia hakany Jerosalema hitondra fanampiana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra any. Fa sitraky ny any Masedonia sy Akaia hinamory vola hanasoavana ireo mahantra amin'ny vahoaka an'Andriamanitra any Jerosalema. Eny, sitrapony tokoa izany sady adidiny amin'ireo mahantra ireo, satria ny kristianina jiosy tany Jerosalema dia nizarany harena ara-panahy nananany tamin'ireo hafa firenena, ka adidin'ny kristianina hafa firenena kosa ny manompo azy ireo amin'ny harena ara-nofo. Koa rehefa vitako io raharaha io ary voatolotro ny vokatra izany famoriam-bola izany, dia hiainga ho any Espaina aho ka handalo aty aminareo. Ary fantatro fa rehefa mankaty aminareo aho dia ho tonga miaraka amin'ny fitahian'i Kristy feno dia feno. Noho ny amin'i Jesosy Kristy Tompontsika ary noho ny fitiavana avy amin'ny fanahy masina dia izao ry havana no angatahiko aminareo. Aoka hiara-miady amiko ianareo ka hivavaka amin'Andriamanitra ho ahy. Mivavaha mba ahafahako amin'ny tanan'ny tsy mino any Jode, ary mba hankasitrahin'ny vahoaka an'Andriamanitra ireo fanampiana ho entiko any Jerosalema. Ary dia ho faly tonga aty aminareo aho raha sitrak'Andriamanitra izany, ka hiala sasatra eo afovoanareo. Momba anareo rehetra anie, ilay Andriamanitra no haran'ny fiadanana. Amen.